fifaliana ho ahy mitandrina solofinerina ramboarsona no miaraha mba antsika rehetra zay manaraka ary koa miaino fandarana zoantoka fanavoto am Kristy naiza naiza misy anareo erany zao tontolo zao ka de mifahasoavan'Andriamanitra ny ho amitsika rehetra ady mba ho tanteraka amitsika ny fikasany efa ho avy Jesosy raha jerena amy zavatra misy rehetrarehetra ka maro no tsena eny am'raha onylanitra nefa maro any keo no very ary zany ny antony torinany zao afatra zao ho famonjena ny olona ary mpiorona ny finoany ka dia satria ny tenin'Andriamanitra no ambara torina de hivavaka atsika sotranao zay Andriamanitra mifamindram-poninao mifahatantaran'zao fotoana zao ady am'sotranao fa enao no mijery ny olona rehetra eran'zao tontolo zao zay manaraka sy miaino zao fandarany zao ary fahasoavanao hiasa ka mpiorona ny finoany ary indrindra andray ny afatra avy aminao anao ny dera sotra ary voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sotra Andriamanitra amen alleluia zatra ny dinitsika farandeo de hoe ahoana zany olo am Jesosy ka raha ahoana zany olo am Jesosy zany de tokony hafantatra koa hoe ahoana ny fomba fivavako Jesosy ary raha mandinika ny ao am baiboly tsika dia mivavaka nataon'i Jesosy araka mivolaza ao amin'ny Lioka raha hifidy ireo apôstôly izy de zao mivolaza ao amin'ny Lioka toko fahaenina tsara mba ho fantaritsika zavatray satria ilaina ny mahafantatra an'izany Lioka toko fahaenina ny andininy 12 sy ny 13 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Lioka toko fahaenina andininy 12 sy ny 13 manao hoe tam'izany andro izany de lasa nankany atenimbohitra Jesosy mba hivavaka ary naharitra ny hivavaka tamin'Andriamanitra nandritsy ny alina izy ary noho ny maraina ny andro dia nantsony hanatona azy ny mpianany ka nifidianany romby ny folo laky zay nataony hoe apôstôly etsika dia mahita tsara fa hifidy reo ataony hoe apôstôly Jesosy tsy niantsolona izy hoe ndeo tsika hiarako any atenimbohitra daholo mba hivavaka fa tena hifidy olona atao apôstôly ah fa izy irery miakatra tany amin'ny tenimbohitra de mivavaka mandra-paray ny andro mandritsy ny alina iny mivavaka izy sarotra mihitsy zany eo hoe mivavaka mandritsy ny alina maro raha irery a ny akabeazany olo mantsy ankehitriny raha mivavaka de manao alim-bavaka de miaraka de tsy de matory fa Jesosy kosa de alim-bavaka nataon'i Jesosy de izy rery foana tsy manao mialim-bavaka miaraka zany mihitsy izy ary raha dinitsika ny teny eto de hoe mandritsy ny alina de maraina izy vao niany satria nangataka fitaria amin'ny fanamasina zany mangataka faindrena avy amin'Andriamanitra izy mba hafantarany hoe izavo ny olo fidina ho atao apôstôly tena zava-dehibe zany hoe vavaka mandritsy ny alina ary de fa izy irery a mbola ho hitatsika fa ankehitriny mantsy ny ankamaroan'ny olona dia mivavaka miaraka be dehibe ary dia niveriny hoe mety zany makany atenimbohitra zany de hovakitsika indray ny tenin'ny manitra amin'ny Matthieu 4:10 le fomba fivavaka Jesosy tamin'ny olo tamin'izy tao vavaka ho an'ny mpianana io hifidy apôstôly io de nandritsy ny alina fa ity ndray tantara zay zatra mitreo miseho ao Matthieu toko 4:10 ny andininy 10:10 ka hatramin'ny 20 Matthieu 4:10 andininy 10:10 ka hatramin'ny 20 nisy zavatra nitranga de nivavaka Jesosy vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zany manao hoe anoho ny ariva ny andro de nanatona azy ny mpianatra ka nanao hoe tany foana ity ary efa ariva ny andro zao raha vao ny vahoaka mba ankanesany eny amin'ny vohitra hividiky hanina ho azy fa hoy Jesosy taminy tsy tokony handeha izy omenareo hanina izy fa hoy ny mpianany taminy tsy misy aty aminay afa-tsy mofo 5 sy azan-drano 2 ary hoy izy ento aty amiko izany dia nasainy nipetraka teny ambony ahitra ny vahoaka ary noraisiny
ny mofo dimy sy ny azandrano roa dia ny andranondra ny lanitra izy ka ny saotra ary no ny efa novakiny ny mofo dia natolony mpianany ary mpianatra kosa nanolotra azy ho an'ny vahoaka ary ny hinana avokoa izy reketra ka dia voky ary nangonona ny sombotsombony sisa tsy lany ka dia na fieno aro na rombany folo etsika dia hita tsara fa riva tokoa ny andro vahoaka be ny teo am' jesosy de teo mpianatra lasa etritra mihitsy hoe no ndretolondreto laza tamy jesosy hoe raha vao ny olona de vahoaka mbo akany amvohitra mba hidikanina fanaona to jesosy hoe aha tsy mety zany fomenareo hanina izy satria paritaka reo ondreo ary efa reraka do ny mpianatra a mazandrano roso mofo dimy ihany no atao hoe nanao araka nyvoalazany eto azandrano roa mofo dimy sy azandrano roa za mivy avok'olona maro leo jesosy hoe to tiamiko de ny zavatra magaga zao ny raitsy ny le mofo sy azandrano de ny endrandra ny lanitra izy a de ny saotra raha ny olona ankehitriny zao tam'zany de vavaka lava reny teo andriamanitra mifona aminao ao jereo reto vahoaka be dehibe reto de mangataka aminao mba ampitombo reto mofo reto sy azandrano reto fa tsy mba avoky an'ire olondreo fa mampalahelo izy zany fa ny an' jesosy de avy de ny saotra dikan'zany a fantany fa mihainao azy andriamanitra fantany fa amaly azy andriamanitra avy de ny saotra izy tena zava-dehibe zany toizatsika ihany keo fa misy tovitovy amin'io amin'ny jaune toko fadimy Matthieu toko fadimy mby folo Matthieu toko fadimy mby folo ny andininy roa amby roapolo refa de ny andininy roa amby telopolo ka hatramin'ny valo amby telopolo tovitovy am'izay ihany voatitsika aminaran' jesosy jesosy niantso ny mpianany ankeo aminy ka nanao hoe mahonena hainy vahoaka fefa nitoetra hatelona taty amiko izy zao ka tsy manako hohanina tsy tiako ny ampody azy tsy mihinana fa ndrao reraka eny andalana izy fa hoy ny mpianatra taminy aiza no ahitanay mofo aty anevitra ampy hahavoky zao vahoaka betsaka izao aroa jesosy taminy misy mofo firy any aminareo aroa izy fito sy azandrano madinika vitsy foana ary izy nandidiny vahoaka betsaka ipetraka amin'ny tany dia nandrainy mofo fito amba amin'ny azandrano izy ary rehefa ny saotra dia namaky ka nanolotra azy ho an'ny mpianatra ary ny mpianatra kosa nanolotra azy ho an'ny vahoaka ary ny hinana avokoa izy rehetra ka dia voky ary nangonona ny sombotsombony sisa tsy lany ka dia nahatratra sombony sobity fito ary zay ny hinana de 4 lahy afatsy ny zaza ambehivavy tato am'le toko fefatra amby folo de voalatra ary ny hina avokoa ka dia na fiemy viky ary zay ny hinana de ny tokony ho 5 lahy tam voalohany zany 5 lahy raha mpitombona roa zay dia ray alina 5 sy ray alina zany a satria ny vehivavy sy ny zany vehivavy miaraka amny zany akizy a de mitombo aretra 4 da mpitombona roa zay a dia 8 de 8 sy ny roa 4 de 2 sy ray alina tombo fo zao ny tena mahagaga ny mpianatra efa nahita namokisana olona 10 lahy tatsy de etony hoe mbola tsy nino any hoe aizy nahitanay hana monikisina ndra olona be de vahoaka betsaka reo na tonga ntsotso ny teny hoe misy mofiry any aminareo ny fomba vavaky jesosy teto a ndraiky ny ray le mofo sy ny azandrano de ny andrandra izy a ny saotra jereo rehefa teny avy de misaotra io matetika rehefa misy olona marary de metra tanana avy de misaotra an'andriamanitra hoe sitran'izy de rehefa tenena le marah de hoe avy de misaoranao an'andriamanitra fa efa sitrana avy de misaora ary zay natonga ny
i jesosy rehefa mivavaka miteny izy iny angatanareo de minio fa nahazo ianareo avy de minio zany ka raha mino zany faefa nahazo de avy de misaotra avy hatrany zay zany a ny tokony hataon'ny olona mino ary atsika de tsy nahitan' jesosy manao vavaka lava reny a vavaka fisaorana avy hatrany no nataony maro mantsy ny olona rehefa mivavaka de manao lava reny rehefa akehtsika ny Matthieu toko fahenina Matthieu toko fahenina ny andininy fahenina misy fanambarany Jesosy manao milara toy zao fianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavarona dia mivavaha amin'ny rainao zay ao amin'ny mangingina ary ny rainao zao mangingina no hamaly anao fantatsy Jesosy tsara fa sarotra amin'ny olona ankehitriny amin'ny andro farany zany hoe andeana teny mohitra rery amin'ny alina ka hivavaka any satria Jesosy zany mandeha amin'ny alina foana izy mandeha mivavaka any an-tenimbohitra de zay ny nambarany hoe midira ao amin'ny efitranonao ianao rery izy sy miteny hoe mety tsy ho namana maromaro fa midira ao ny efitranonao ianao rery ka rehefa voarindrinao mivaravarana de mivavaha am'rainao amin'ny mangingina ary ny rainao mangingina no hamaly anao akabeazan'ny olona tsy de manao an'izay fa ndeo tsika mba hiaraky ivavaka mety ho tsara ihany zay kanefa de mety loatra ary eo tsika hodinitsika ny fomba filazany Jesosy am'ty Matthieu toko fahenina ity ozy eo amin'ny andininy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy ary raha mivavaka ianareo aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsy fa izy tiany mivavaka mitsangana eo ny sinagoga sy ny aminjoron-dalina hahitan'ny olona azy lazaiko aminareo tokoa fefa azony ny valipitiny misy olona mivavaka de tia tseoseo sisy hoe za mpivavaka de tsy mety zany zavatra zany fa tena azo atao miafina mihitsy ary azo atao kanefa misy azo atao fa raha ny amy tragno fivavahana anao tsy maintsy mitokana mitsangana mivavaka ny anakiray hitan'ny olona rehetra ajereo ndeo no andininy fafito hoe Matthieu toko fahenina andininy fafito mianaran'i Jesosy fampianarany meny mihitsy amy fomba fivavahana raha olona ao am' Jesosy zany de tokony iaino tsara ny fampianarany Jesosy Kristy tompo zao voalaza raha mivavaka ianareo de aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa fa ataony ho ny amaron'ny teniny no nyainona azy Matthieu toko fahenina andininy fafito mianaran'i Jesosy raha mivavaka ianareo de aza mba manao tahaka ny teny maro foana tahaka ny jentilisa fa ataony ho ny amarony ny teniny no ienona azy koa aza manahaka azy ianareo fa fantatry ny rainareo zay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka amin'ny aza ianareo Jesosy zany dia milaza misy fa tsy mety mihitsy manao vavaka lava reny tsy azo atao zany zavatra zany ary maro ny olona no manao zany vavaka lava reny zany a Jesosy dia milaza mihitsy fa tsy mety zany ao ny Matthieu toko fahatelo amby roapolo andininy efatra amby folo de misy teny toy zao ho an'ny baiboly malagasy de ry ambany ery ny andininy efatra amby folo misy teny toy zao ny anaran'i Jesosy hoe loza anareo mpanorad-dalàna sy fariseo mpiatsara velatsy fa laninareo ny tranony fitondratena de manao vavaka lava reny mba ho fiolana ianareo ka izany no azonareo fahamelona mafimafy koa jereo hoe teo manao vavaka lava reny ndray andro mialatsiny indrindra fa tia Madagasikara moa de misy ny atao hoe fiandrasapaty rehefa misy maty de tonga ny fianakaviana na ny namana ny olona de miarakory amin'ny tompo manjo miarakory eo de tonga ny olona mamangy manjo tonga mamangy manjo de nisy fiangonana anankiray tonga tefa tamy 7 alina dia vehivavy
nitondra ny teny nialatsy indrindra fa laza ny tena nompitandrina le vehivavy tam'izany fotoana zay ka rehefa mivavaka izy tam'y famaranana ny teniny lava de lava za moa teo tamin'ny fotoana io de naraka tria nivavaka izy ho an'le maty mivavaka izy a tamin'ny asany tsy vitan'le maty mivavaka izy a ny zavatra ny fanereseran'le maty tamin'ny mpiaramonina mivavaka izy a mifanereserany tamin'le mpiaramiasa taminy de mivavaka izy ho an'ny vadin'le olona maty a mivavaka izy ho an'ny zanak'le olona maty a mivavaka izy misy zavatra maro nytononina de nijery ahako a fa ny olona manamanjo matory daholy de nijereko koa ny olona miarakory matory za reriny tsy natory akoatra ny olona mikarakara sakafo tany ary ambadika fa ny sisa natory daholy le olona mivavaka tsy malala hoe matory ange ny olona ary ny olona tsy matory koa de le olona mpiara-miangona amin'ny tsangana ny jory teo a reo koa ny tsy matory fa mikipy reo satria mivavaka de lavo zany lavaka zay natonga an' Jesosy ny teny eto hoe aza manao vavaka lava reny tahaka ampietsara velatsika ary za manao teny maro ozy aza ny fampianarana zany tokony ho fantatry ny olona mino ary bezaka zany manao vavaka lava reny de tsy mety zany zavatra izany toetra atsika igny any ny fanazavana mba afataratsika ny zavatra ao amin'ny Matthieu 4:20 Matthieu 4:20 azafady de ho hitatsika am'izay fa ahoana mara zany fomba fivavaka Jesosy zany Matthieu 4:20 2:20 sy ny 3:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe ary niaraka tam'izay de nanery ny mpianatra iondrana antsambo kely Jesosy ka hita eo alohany hoeny ampita mandra-pandravany ny vahoaka ty zany le nisy an'le olona 5,000 lahy vahoaka maro ny menjy nahazo hanina tamin'ny alalamofo 5 sazan-drany 2 de rehefa vita ndreindrindra de nanery ny mpianana izy mandeha mialohany epita araky ny teny eto mandra-pandravany vahoaka satria horavanany vahoaka ary rehefa noravany ny vahoaka de niakatra tao an-tenimbohitra izy mba hitokana hivavaka ary no ny ariva ny andro de nitoetra rery teo izy eto zao tsika de mahita rehefa voky re olona 5,000 lahy akoatra zazam-behivavy dia ariva ny andro de nanery mpianana zao sy ndanina reo mandeha mipitaka miloa izy nefa nitsaigna hitokana izy mandra-pandravako ny vahoaka de ndravany ny vahoaka ny mpianatra efa lasa niny izy niakatra ny an-tenimbohitra nitokana rery hivavaka tsy mba nyteny hoe andao nareo apôstôly mpianatra andao hiaraka ny tenimbohitra sika rehefa voaravo retolondreto hiaraky hivavaka tsy nanao an'izay mihitsy izy rery azay ny tsy fantatry ny olona zay ankehitriny fa rehefa hivavaka ny tenimbohitra eo de miaraka marobe nyray fiangonana ary ny tena laharaharazatra zao mitondra sakafo mitondra zatra sotrona manahirana be mihitsy ohatrany tsy hivavaka fa ohatrany de hitsangatsangana angany tena marina fa izay zany tena hitatsika eto hoe Jesosy Kristy de nandeha nitokana rery tany tenimbohitra vakitsika ngeny Matthieu 7:20 ahitatsika hoe move miaraka amin'ny mpianany be dehibe Jesosy rehefa hivavaka Matthieu 7:20 ny 1 ka hatramin'ny 7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe anoho ny afaka henemana Jesosy dia naka any Petera sy Jakoba ary Jaona rahalany ka nitoetra ka nitondra azy niakatra ho any an-tendrombohitra avo mba hitokana dia niova tare teo anatreny izy ka ny tambany na mirapidina tahaka ny masoandro ary ny fitafiny tonga fotsy
tahakany mazava ary indreo niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Eli ny resaka tamin'i Jesosy. Itya de zao nalaka ny Petera sy Jona Jakoba Jesosy hiakatra ny tendrombohitra avo. De fa tonga tany tendrombohitra avo izy de somary niataka kely an'izy telo mirahalahy reo Jesosy de niova endrika ary ny fiovandena tany miova tahaka ny masoandro ny endriny ozy ary ny fitafiny fotsy tahaka ny mazava na zavabe. Taitra izy telo ndrala ary nahitany Mosesy resaka tamin'i Jesosy teo tazany. Zay nahatonga ny Petera ny teny hoe tsika hanao laeto eto nipetraka. Jereo tsara zany fa mbola niataka ny antony nahatonga ny Jesosy nitondra an'izy telo lahy de mba vavolombelona ny zavatra miseho vavolombelona zay ny tena antony. Tsy nitondra ny mpianatra rehetrarehetra izy fa izy telo ihany no netiny. Ao Marka 4:9 de misy fanambarana toy zao. Zay ny mahatonga le olona ao am' Jesosy de tokony hafanta tsara ny fomba fivavaka Jesosy. Marka 4:9 ny 5:7 ka sy ny 7 ny anaran'i Jesosy. Ary niaraka tamin'izay Jesosy de nanery ny mpianany niondrana an-tsambokely hita hialoha azy ho any Betsaida manam-panirava ny vahoaka. Ary rehefa nanao veloma ny olona izy de lasa nankany an-tendrombohitra hivavaka. Jereo nareo eto fa zany fanambarana zany tsy niteny mihitsy Jesosy hoe rehefa voaravako reto vahoaka reto de ndao nareo hiaraka amiko any an-tendrombohitra hivavaka. Fa nitereny mihitsy ny mpianatra ndanareo mialoha ho any Betsaida. Tsy niteniteny izy zay nge hiakatra ny tendrombohitra de hitokana. Tsy nilaza mihitsy izy. De izy rery no nandeha. Zay nahatonga an' Jesosy nilaza tamintsika ankehitriny santrany hoe andeha hitokana rery amin'ny ala ho any an-tendrombohitra hivavaka. Fa zao midira eo amin'ny efitranonao. Nisy tovolahy tantara nresahako ty mafana foa amin'ny fivavahana tsy mialatsiny tsy afaka anona ny anarany. Nitaona ny mpiara-miangona taminay ny tanora hivavaka ny tendrombohitra amin'ny alina. De miakatra ny tendrombohitra reo amin'ny alina isan-kerinandro izy manao an'izay. De nitantara tamiko ny nambavy anankiray, pasteur zay nge manao vavaka tahaka nataon'i Jesosy amin'ny alina tendrombohitra. Fa ngaho tsy fantatrareo fa Jesosy reny nge niakatra fa tsy niaraka maro e. Ka zay no nampianarin'ny ranony anay mialatsy indrindra. De zao ny teniko taminy. La zao ny namanao mivavahana reo. Mivavahana reo mba afantarin'Andriamanitra anao fa tsy mety zany hoe miaraka betsaka nareo makany an-tendrombohitra mivavaka. Eno ozy izy zany ireo de mifampiresaka zareo tsy niteniteny tamin'le tovolahy nitarika azy. De tamin'ndray ala ty niakatra tany tendrombohitra indray zareo. Ary ny tena nahagaga de zao araka ny tantarandreo de nanao fandraisana fanasany tombosy teny an-tendrombohitra. Alina io. Maraina ny andro satria fa nangataka tamin'Andriamanitra hoe ampifantaro anay Andriamanitra hoe mety ve ny andehananay an-tendrombohitra hivavaka mialaka zao sa tokony mandeha tsirairay. Ny fony maraina taitra izy rehetrarehetra. Le vato mipetrapetrahany fasana. Teo amin'ny fasana zany zareo ny alina mivavaka. Teo ambonin'ny fasana koa zareo nanao mifandraisana fanasan-tombo. Teo vo ny taitra zao rehetra dioraka de nitsokana an-dokotra. Zay vo tsy nety nandeha niaraka tamin'le tovolahy tsony hoe tena tsy akasitra'Andriamanitra zany ny rahantsika be deaibe manao alim-bavaka any an-tendrombohitra. Fa mandeha mitokana, mandeha any an-tendrombohitra rahanao. Kanefa sarotro zay do Jesosy hoe midira ao amin'ny efitranonao. Ka rehefa voarindrinao mivaravarana de mivavaha am'rainao amin'ny mangingina, ianao rery mivavaka ao. Tena resy lahatra re mpiangona tamin'izay fotoana zay. Satria tsy mahalala ny ao am-Baiboly fa taitaitra fotsiny hoe Jesosy mivavaka tany tendrombohitra amin'ny alina ka ndao iatsika iaraka hivavaka ny tendrombohitra amin'ny alina. Nefa Jesosy nitokana. Zay zany ny tokony ho fantaritsika tsara.
marika toko voalohany andininy 5 marika toko voalohany ny andininy 5 misy teny toy zao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy mano hoe ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibebahanareo ka manoho ny filazoantsara. Etsika zany dia asaina mibebaka tsika amin'ny zavatra tsy mety zany. Ary zao mivolaza eo amin'ny 5:30 ary ny fomaraina alina koa izy Jesosy zany de nivoaka nankagny an-tany foana ka nivavaka tany. Na any atenimbovitra any amin'ny tany foana. Zay nivavahana. Zay ny mahatonga le niditra eo amin'ny efitranonao anao mivavaka ao. Satria sandotra mandeha ankehitriny amin'ny toetrandro ankehitriny ka de mandehany amin'ny tany foana rery amin'ny andro alina. Tena sandotra de sandotra tokoa zany. Ao marika toko 4:30 marika toko 4:30 misy fanambarana toy zao. Marika toko 4:30 ovatsitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona hoe de nandeha antsambo kely izy hitokana any ateny tany foana. Jesosy zany nandeha ho any an-tany foana ry zareo ary rehefa nravana ny vahoaka tsiny miandry azy ny vahoaka raha mamaky ao tsika de zao Jesosy rery nandeha tany amin'ny tany foana. Zao mivolaza amin'ity amin'ny teny 3:30 ary ny olona nakita ny nandehanany sady betsaka no nahalala an Jesosy de niala avy tany amin'ny tanàna rehetra ny olona ka niazakazaka nandeha an-tanety de tonga talohany. Jesosy ny olona zany de lasa mitady an Jesosy foana. Otoizantsika nytony izy io rehefa manaraka hoe rehefa mivory raha zany olona de ahoana ny farandray lasa ndeha nitokana andray Jesosy. Zay foana ny zavatra mitranga. Jereo ngeny 5:30 amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa hariva ny andro dia nanatona azy ny mpianany ka nanao ny tany hoe tany foana ity ka efa hariva ny andro ankehitriny. Raha vao nivoaka mba andeha any antsaka eny amin'ny vohitra manodidina hividy hanina. Io moa mitovy amin'ny tare amin'ny Matio araka andehantsika. Jesosy moa rehefa nilavana ny vahoaka de lasa tany an-tenimbohitra izy. Mbola toizantsika manaraka ny hoe fomba vavaka Jesosy io. Tsy maintsy satria ny Baiboly miteny araka voalaza amin'ny Jaona voalohany toko 2:9. Jaona voalohany toko 2:9 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy zay milaza fa mitoetra ho aminy izy de tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany keo. Zay milaza fa mitoetra amin'ny Jesosy tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany keo. Ka sarotra mankany an-tenimbohitra ao amin'ny tena rery amin'ny alina de hoy Jesosy madira ao amin'ny efitranao na de miaino ny fampianarany manaraka ny toroheviny zay ny tokony atao. Mbola toizantsika manaraka fa tsy azo atao koa manao vavaka lava regny. Tsy mety mihitsy fa tsy akasitrahany Jesosy zay fa Andriamanitra mahalala zay tokony ataotsika. Toizantsika manaraka ny fanambarana sy ny fampianarana ivavaka tsika. Saotranao zahay Andriamanitra fony fahasoavana sy ny famindramponao de tanteraka ny fanazavana momba ny amin'ny fomba fivavaka Jesosy ary ny torohevitra zay meny koa hoe ahoana ny fomba fivavaka asain'ny miditra amin'ny efitrano zahay de misaotranao zay amin'ny torohevitra zay meny ady misaotranao mba andraisa tsara ny afatra rehetra mba hovoninahitra an'izay ataonao rehetra. Ho anao ny dera ho anao saotra ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. De manao veloma mahafinaritra indray tompoko fahasoavan'Andriamanitra amintsika rehetra. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy a Nazareta anaovako veloma nareo dia manaraka indray tsika manaraka ny tony ahafantarantsika hoe ahoana maro ny fomba fivavaka Jesosy ary tokony zay koa no hita ao amin'ny olona zay ao amin'i Jesosy. Amen.